Miaraba tompoko. Efa elaela moa tsika zay no tsy nitafatafa tato amin'ny Watawata gasy. Ka androany tsika de ndao hiresaka momba ny akony herinandro. Raha efa avy niresaka momba ny artista gasy tsika efatra amizay de amty ndray mitoraka ty ndray dia ndao mba hiresahana ny momba ny tany sy ny firenena eto Madagasikara. Fa mialohan' izany dia azadino miabone amin'ny chaîne tsika de ohatran'izao ny fanaovana azy. Ndao ary. Araky ny natsipiko teny am-piantohana moa dia ny foto-kevitra ijoroantsika androany dia ny momba ny tany sy ny firenena tao anatin'ity herinandro ity. Mizara telo lehibe araky izany ny foto-kevitrantsika androany. Ny tapany voalohany dia mahakasika ny sosialim-bahoaka. Ny tapany faharoa dia mombamomba ny artista malagasy ary ny tapany fahatelo momba ny vaovao izay tena nalaza indrindra tamin'ity herinandro ity ny mahakasika ny filoham-pirenena malagasy. Ndao ary idirantsika ny tapany voalohany. Raha mahakasika ny sosialim-bahoaka no asina resaka dia tsapa sy hita efa atramin'ny 24 dia nijaly ary sahirana tokoa ny vahoaka malagasy. Indrindra fa ny mpamboly sy ny mpisehatra lavanilina sy ny hafa maro samihafa eo amin'ny lafiny fambolena. Hita sy tsapa fa miezaka dia miezaka tokoa ny mpamboly mamokatra ary miezaka manatsara ny vokatra izay mba fotom-piveloman'izy ireo ary fototra ny fidiram-bola ny tantsaha. Nefa kosa etsy andaniny dia hita fa tsisy mpividy mihitsy ny vokatra ary tsy mitsahatra mity tonga anatrany hatrany ny vidim-bokatra. Resaka ohatra amin'izany ny vidin'ny lavanilina any amin'ny faritra avaratra dia raha efa tany amanetsy nisy taloha amin'izao kosa lasa nidina 10,000 ariary izao ny kilao lavanilina maitso. Ka noho izany mitaraina ny tantsaha manao antsoavy etsy sy eroa mametaka fisazy sy banderole ny etsy andaniny fa toa tsisy miaino. Moa ve ny fanjakana manao be marenina sa ny mpividy mihitsy ny tsy misy? Maro manko ny feo miely etsy sy eroa ohatrany hoe monopolisena hono le zavatra tsy haiko hoe maninona de lasa ohatrany hoe ny vahoaka madinika zany tena mihinan-tsifinan zany any ambanivohitra indrindra. Raha atao analizy tsotra manko amin'izao fotoana izao dia tena nitotongana ary tena nitotongana farakin'izay ambany tokoa ny tany fa efa mividin'ny ponina. Ny vidim-piainana miakatra nefa ny karama tsy miakatra. Zany hoe lasa tsy proportionnel itsony zany ilay karama sy ny dépense eo amin'ny tsirairay. Fa ny mahagaga nefa ny dradradradraina etsy eroa ny krizy mikikika ny vahoaka manao antsoavy etsy andaniny nefa kosa rehefa misy ireny alim-pandihizana na koa ireny spectacle ireny dia mahita foana izahay hoe ohatrany feno foana ilay sehatra naizanaiza alehan'ireo mpanakanto malaza. Rehefa jerena nefa ny ireny vidim-pidirana amseho izay ataon'ny mpanakanto malaza ireny dia 10,000 ariary ny farany ambany. Nefa kosa mbola feno atrany na ny kianja na ny trano fampandihizana de ny mahagaga de hoe misy vola ihany ve ny olona sa noho ny tia alavoly diso tafahoatra de mahita vola. De raha jerena koa ny eny anaty bara sy ny eny amin'ny karaoke sy ny tariny dia toa feno olona foana. Zany hoe moa ve tena mijaly tokoa ny vahoaka malagasy sa rehefa andehanao fiainana revirevy de mahita vola ihany koa. Raisitsika ohatra zao ny seho nataon'ny Big MJ voatsela. Feno hipoka tanteraka ny kianja. Nijeriko tsika zay nataon'ny Elidio, feno hipoka tanteraka ny kianja. Raha nijeriko tsika nataon'ny mpanakanto Siska de mbola feno ihany koa ny kianja. Zany hoe manambola ny vahoaka malagasy rehefa andehanao fiainana. De ho resantsika farafarany ara ny mahakasika ny vaovao tena malaza ary tena nameny ny tambazotra sosialy tamin'ity farany herinandro ity. Ny vaovao izay mahakasika ny filoha ambamintsika mambahoaka Andry Rajoelina. Raha nitantsika tamin'ny ity herinandro ity dia niaraha mahalala ary niaraha mahita fa nakarina 6e danina ny filoha mambahoaka. De maro ny resaka mandeha etsy sy eroa taiza no ny anaran'ny filoha mambahoaka ny karate ary inona avy ny parcours izay nataony izay tsy hitany vahoaka mazava tsara ireo lalana nizorany sy nandalovany tao anatin'izay dingana resaka karate izay fa ny nahateo amin'ny 6e danina azy ihany no hitany vahoaka ny ely tato amin'ny tambazotra sosialy. De fanontaniana mipetraka amin'ny be sy ny maro ara de zao. Iza tokoa moa i Andriamatoa Andrinirina Rajoelina? Inona avy ireo diplôme izay ananany ary inona avy ireo parcours izay nandalovany ary aiza ny tena fiaviny, taranaka iza izy ary aiza izy no mipetraka. Izay fanontaniana rehetra izay dia irahantsika mamaly ao amin'ny commentaire. Raha ohatra ka tiantsika ny video mahakasika ny akony herinandro dia alefaso ao amin'ny commentaire fa ho tohizantsika le izy. Fa raha ohatra kosa ilay video mahakasika ny artista ny tiantsika dia alefaso ao amin'ny commentaire fa izay tianareo mpankafy ihany no tohizantsika hatrany hatrany. De mahakasika ny 6e danina. Inona daholo moa zany ny parcours hatao mba hatongavana amizay
6e dan izay. Ohatrany ahoana ny fepetra takina azahoana ny première dan, de ohatrany ahoana koa ny azahoana 2e dan, 3e dan, 4e dan atrany. De iarahantsika mamaly ao amin'ny commentaire koa izay rehetrarehetra izay. Izay sy izay arany tompoko lahy sy tompoko vavy ny mahakasika resadresaka